dia mbola mampitomboina aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy. Dia mbola mamerina ny fiarabana ny tanora rehetra amin'ity andro an'ity satria natokany ny FJKM ho andron'ny aladiny tanora amin'ity andro an'ity. Dia ombany tompony ny tanora rehetra ary io vavolombelony tokoa eo amin'ny fiainana. Ny loha-hevitra moa ry havana dia hoe manaitry ho vavolombelony tompo ny irany. Zay loha-hevitra amin'ity volana ity. Ary ny soratra masina zay angalantsika ny afatra sy ny anakirana ny toviteny dia zay hitatsika sy ny vakiliny zanantsika teo tao amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 ka hatramin'ny 5. Dia ho ampianarin'ny tompo amintsika indray ry havana malala ny atao hoe te hampanesy anao ny tompo enoy ny feo. Averentsika hoe te hampanesy anao ny tompo enoy ny feo. Raha vao miresaka hoe mampanesy zany ry havana dia zao misy fokely hoe mandresy. Ary zany matoateny manesy zany tsy tenitenenina fotsiny fa tsy maintsy misy zavatra atao dia ady zany no atao am'izany zay vao hoe mandresy anao fa tsisy olona manesy fotsiny zao nefa tsy miady fa tsy maintsy miady. Ary miady ny kristianina dia zavatra roa ihany. Ny voalohany dia ady aranofo. Ady aranofo zany dia eo amin'ny zay ho haninao, zay ho tafinao, zay hipetrahanao, zay ilainao amin'ny fiainanao andavanandro sy ny sisa zany ady aranofo. Ary zany haniny zany na zany resahany dia Jesosy Kristy rehefa miteny ny mivavaka anam-pianary manao hoe eorina io hanina sahaza ho anay. Dikan'izany rombara Satana koa ny io hanina io ka tsy maintsy mankataka amin'ny tompo hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay. Ary eo koa miady faharoa dia miady ara-panahy. Zany ady ara-panahy zany dia ady eo amin'izay fifikirantsika amin'ny finoana sy fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ireny ady ireny zany dia iadina amin'ny Satana. Ary tena io fifikirantsika amin'ny finoana sy ny fanomponan'Andriamanitra io dia ataon'ny Satana izay tsy hahatanterahantsika azy. Ka ny tompo ihany koa dia efa mampianatra antsika eo mivavaka anam-pianary manao hoe manafalay aminazy ary anakiraika aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Zay le ady. Fa raha hijerentsika amin'ny andron'ny tanora ankehitriny, ny tanora moa dia lazantsika fa raha mitona ny tanora zany dia ataontsika hoe manomboka amin'ny 13 taona ka hatrany amin'ny 120 taonany. Ary raha hitarina kely aza dia hoe mety ho tonga hatreo amin'ny 520 taona zany hoe taonan'ny atao hoe tanora izany. Ary raha ny eo amin'ny farimona jerevany misy 540 ao zany ny trambanao ny sekoly alahady, ny sympathie, ny estikately, ny akanto, ny pira, ny tanketsa, ny 3F ary ao ny sekoly alahady. Raha jerevana zany ny tanora ao dia sorontsika ny 12 taona miakatra hoe primaire zany raha atao amin'ny sekoly alahady. Dia esorontsika koa amin'ny sympathie ny mpanazava sy ny rofotoana. Fa ny ankoatr'izay zany dia tanora avokoa. Zay le tanora dia zay. Inona moa ny tena mampiavaka zany tanora zany? Ireo tanora ireo amin'ny mahatanora azy dia ireo fotoana io natao hoe taonan'ny adolatsaitrozy izy ny fitentsika miteny gasy zany le teny vazaha. Fa io koa ataontsika miteny gasy hoe miala sakana zany ny tanora amin'io ary tena sarotra ny mitaiza tanora amin'io ry havana amin'izy miala sakana io. Ka mora hita amin'izany hoe manahoana ny toe-batany. Misy fivana be ny toe-batany tanora rehefa tonga amin'io. Miova ny
toebatany lehilahy miova ny toebatany vehivavy tsy ho tanysaitsika eto fa maharatsika fa miova lehilahy lasa mivaky feo sisasisa zany a dia miova ny toebatany eo amin'ny toe-tsaina indray a dia rehefa eo koa ny tanora tena mihevy tena fa izy no tsara indrindra zay a eo ny tanora mihevitra hoe izy no tsara indrindra ary tsy misy tsara no izy zay zany ny toe-tsain'ny tanora rehefa tonga amin'io a fotoana izy dia ny toe-tsainy koa dia mihevitra koa izy amin'io a amin'io taonan'io hoe izy no mahay indrindra zany tsika zay efa nanamita an'izany dia mahatsapa an'izay ary zareo ao anatiny dia mahafantatra an'izany ary haitsara zany hoe izy no mahay indrindra ary ao anatin'izany amin'ny taona koa ny tena manahirana indrindra dia amin'ny taona io a ny tanora tsy mahay manavaka ny ratsy sy ny tsara zay tsy hay manavaka an'izany ratsy ny tsara zany fa mitovy daholo na ratsy na tsara dia amin'io fotoana zay a andalovany an'io a dia manana fahasahina izy sasa manandrakandrana manao zavatra samihafa ka mila fitandremana be ny fitezana ny tanora dia amin'io koa ny toe-tsain'ny tanora dia manana olana miray aman-dreny ny tanora amin'ny fotoana io a manana olana miray aman-dreny izy rehefa mbola kely sekizy izy a dia tsy misy mafy be ohatra ny dada sineny dada sineny mafy be dada sineny mahay be dada sineny fa rehefa tonga amin'io fotoana io izy tena tsisy mahasosotra ohatra ny dada sineny ary manahirana ary tsy laitra misy ty dada sineny tya araka ny tenen'ny pasitera teo le hoe everina fa olta le zaza zany le ray aman-dreny dia sarotra be ary manana olana amin'ny fahitako zany io a tanora io satria tena manahirana be zany dia eo resaka ara-kolotsaina ny tanora zany a rehefa tonga amin'io fotoana io a dia tia zavakanto izy ary ny tena tia dia hirahira tena tia ny tanora zany hirahira zany ary zao tanareo reny ataony sofony reny tsy miala mihitsy reny a manaraka azy eny foany reny ary rehefa ohatrany alefa mafy be ny zava-maneny ataovy moramora le izy fa dia ngady tsy elo ahenanao le izy mialy anao verina lay le izy lasa mafy be zany zany a ny fomban'ny tanora zay zany ny afatarana hoe mandalo amin'izany a mialasakana zany a ny zanatsika ary ny tena raharaha amin'izao fotoana zao misy ny ataon'ny mpandinika hoe misy ny atao hoe culture d'écran téléphone sy ny sasisa culture d'écran fa tena tsy miala izy a amin'ny Facebook ninina dia tena tsy laitra kisoka mihitsy mbo atao hoe ataotio mba tazolo kely ny telefony tsy azo kasina ny telefony iny ary tsy azo raidraisiny iny a ary raha sanatriny adinany an-trano tena mahatsiaro fahaverezana mihitsy ny tanora rehefa tsy miaraka aminy a iny telefony iny efa fantatra hoe lasa inona zany le telefony zany ny fiainan'ny tanora dia rehefa mijery n'iny a Facebook mijery tele zao zany misy kanalina be dia be hita daholo ny any velany any lamody nina ireo olona malaza sy ny sisa mpanao baolina rehetrarehetra hitany daholo dia zao ampitoviny amin'ireny ny tenany zay tena raharaha ampitoviny amin'ireny ny tenany dia rehefa ampitoviny amin'ireny ny tenany a dia tena mahatsara izy tsy afa-po amin'ny tenany mihitsy izy na izy mihevitra ny tenany io matavy loatra na izy mihevitra ny tenany mahy loatra ary dia misy sary eo an-tsainy ao zay revany amin'ireny écran reny a dia tena mitady mitovy amin'iny izy zany zany ny fiainan'ny tanora ary dia zay rehefa mandeha aloha dia misy olana kely na zavana selfie zany tena tanora dia tiana amin'izy tsy mahatsy afa-po amin'ny tenan'io tsy miala ho fitaratra asy loatra mahita zany
eno fitaratra jerena tongotra jerena jerena amarina folomasina zany zany ny atao hoe tanora tsy afa-po amin'ny tenany mihitsy izy a fa tena zamijery fitaratra eo ary eo amin'ny lafiny ara-pitiavana eo tena raharaha eo indrindra ny tanora tena teo ty izy te ity olona mafy mihitsy izy zany ary keo teo tiavana teo ty izy sady teo tiavana dia ny raharaha eo a tena verisaina ny ray aman-dreny verisaina ny ray aman-dreny satria hoe tsy nampikoziko zao le zanako ty ahoana koa ary ty zanakitsy azy fa zao ny torohevitra omenantsika ray aman-dreny ty torohevitra akapobeny zany a rehefa miatrika an'ireny zany dia zao a miezah miresaka aminy resao foana izy resahany ataovy zay resahanao aminy a fa rehefa miresaka aminy ianao a dia fantatrao ny eritreriny mety izy a mety mandainany izy amin'io e mety hoe nefa tsika atao manao an'izany a mety mandainy izy mety sisa zany ny ataonao fa mitsara dia miresaka aminy dia faharoa akasitrao izy rehefa mba misy zavatra ataony fa tsitsika koa zany manampitrotraka ny ekrizy efantalovany hoe enona koa lesy ny lahy lesy zao ny andry koa dia amafisitsika le izy a dia manjaritsika ntsony zay ale fa mba akasitrao izy ary fahatelo farany mba mandraisa fianarana aminy izy io tena hoe tena hoe mahay be izy a dia tia mpianatra anao izy zavatra be lehibe dia mba raisy le fianarany a dia mba hita hoe misy toerana izy ao an-tokantrano fa eritrereto fa zany tanora zany hoe tena faly e feno fifaliany zany tsy mba manana olany zany zany tokony mba hianarantsika ray aman-dreny fa itsika mantsy rehefa misy zavatra anankiray dia eo tanondrika eo tsika mandeha ny an-dalaka dia ila tsy mahita olona fa le adi-tsaina ny mamely mba hianarana ny tanora falifaly lalandava ary tanora lalandava misy zava-pisotro zay tena tsara be na ny anarana soda afrika prisy tanora lalandava mavenara misotro soda fruit eny davana iverintsika atao amin'ny samoela voalohany toko fahatelo amby roapolo raha mijery an'io samoela eo tsika dia mahita hoe i davida dia eo an-daniny itsika fa ny mpanoratra dia ty ampitodika masotsika ny amin'ny ilay jehova andriamanitra ty ampitodika antsika any satria zao i davida tamin'ny fotoana io dia nandeha izy olana be mahazo any davida rehefa misorany samoely lao mpanjaka izy dia mbola tsy nahazo toerana mampanjaka mbola teo soly dia nenjea soly izy mivofony soly mifaty aveo izy miafina dia rehefa miafina tao izy dia tonga amin'ny tokosadiny zany tonga zany misy nyteny taminy hoe babony filistina kela izy davida hoe raha ny tena marina inona moa narainy davida an'izay kela hoe babony filistina zany fa saingy zao i davida zany efa misoranao mpanjaka dia tsy mataty mijery ny fahorian'ny vahoaka zay dia le izy tsy mataty mijery izy na dia ao arany azy ozy izy nantany amin'ny jehova izy ahoana ho asiko hoe filistine zay aminareo ny andininy fahatelo faharoa ary davida nantany any jehova hoe andeha amety zao filistina zao fa aroa jehova tamin'ny davida mandehana asio filistina ka vonjeo kela lasady anankiroa zany natrehan'ny davida isaoly etsy ary filistina etsy ary ny tena raharaha dia zao ozy izy dia mpanaraka any davida hoe anyjota arytsika ozy izy matahotra maika fa hiditra ny tsela hoe zay misy miaramila filistina fa miaramila ny filistina zany amanalina zany nefa mpanaraka any davida efa jatoka hatramin'ny enjato eo ary ola manarakaraka fotsiny areo fa sy tena hoe le miaramila tena piady dia ozy izy ireo miaraka aminy hoe or davida ahoana no andehanantsika any nenony davida le izy dia avy izy namerina nanontany any jehova ndray ao amin'ny andin'ny faefatra hoe dia nanontany any jehova ndray davida ary jehova namaly azy hoe miainga midinaka ny kela fa izao nanolotra ny filistina hoe ao an-tananao zay ny havana
zay le Jehovah Andriamanitra ivavahany Davida. Tena Jehovah tsy mba manitaka. Jehovah azo lazaina hoe io no tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ary eo ambaniny avokoa ny firenena rehetra eo am-pelantanany. Zany hoe miara-ivila efa-jato na efa-jato ve iady amin'ny aman'alina dia milaza aminareo fa araka ny teny Jesosy Kristy hoe indrindra maniraka anareo toy ny ambody toy ny zanak'ondry eo voan'ny ambody. Inona nefa ran'ilay zanak'ondry? Lamina ny taolany. Fa inona ny tokon'ilay zanak'ondry? Mpiandry azy. Mpiandry azy. Dia ohatran'izay koa Davida, tena ohatran'ilay zanak'ondry alefa anivony ambody izy fa iza ny tokony? Jehovah ny tokony. Ary dia hitsantsika ny toy any tantara fa tena araky ny teniny teo hoe dia lasa Davida sy ny olona nakansela ary niady tamin'ny Filistina ka namaby sady nahafaty olona be lehibe ary dia voavonjony Davida ny mponina tao Juda. Jehovah ny tena niady fa Davida zany ohatra miparalysé teo ngamba le miaramila rehetrarehetra manaminy tsy njaina fotsiny. Tsy njaina fotsiny. Ohatra zany le havana ny hoe ny zavatra miandry ny fiangonana. Zavatra miandry ny fiangonana dia zao sy ny mpitaiza tanora rehetra. Raha ny tena marina dia zao ny ao anatin'izany mpitaiza tanora zany tsy misy spécialiste fitaizana tanora. Tsy misy psychiatre ao. Tsy misy an'izany ao atao fiangonana. Fa olona vidiana reo dia nitendreny dia mena tompona anaika isan-karazany. Zay zany no ao. Dia mety mampieritreritra mantsy hoe fa maninona moa no reo fotsiny ny tanora ao anatin'ny sampany. Nefa ny fiangonana ray manontolo ny faritra rehetra ahitana tanora daholo. Dia asa mety misalasala ngamba hoe tsy hiditrao mahasositra ampitady dia mahasositra ampitiambana mahasositra azy ao mahasositra azy zay asany divolo zay mahasositra daholo. Fa izao alohanay mitondra ny zanakay ndray club isan-karazany reny, club sportif, club de loisir, club na isan-karazany any zany tena tonga dia mahizavatra ny zanakay. Diso ianao ry havana. Diso ianao satria ato amin'ny fiangonana ihany no misy an'izay hoe ny mpitandrina dia ny tompon'andraikitra izay tenen'Andriamanitra mitandrina ny soran'Andriamanitra izay mivavaka mitondra ireo tanora ireo eo amin'Andriamanitra. Mitondra ireo tanora eo amin'Andriamanitra zay zany no mampiavaka ny sampana atao am-piangonana. Ary dia miteny aminareo fa dia ho marina hoe tea hampandresy anao ny tompo enoy ny feony. Tea hampandresy anao ny tompo enoy ny feony ary dia tena hampandresen'ny tompo tokoa ianao satria zay no asan'ny ohatra nataon'ny Davida mitondra ny ady tao anatrehan'i Jehovah ny mitandrina sy mitrambana rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra ny fanabeazanao koa dia mitondra ireo tanora rehetra eo amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Enoy ny feo. Zany feo zany ry havana manahirana be. Nahoana moa Davida rehefa tonga dia manontany an'i Jehovah fotsiny zao tonga dia manontany hoe ahoana tolona ho afahary fekela manontany vatany. Tsy ry havana, tsy nanontany ny vatany Davida fa nisy ny atao hoe Abiatara tao. Zay Abiatara zay mpisorona be zay vonoiny soro daholo mpisorony Jehovah rehetra tao fa i Abiatara rehetra nafa nitsoka dia nakany amin'ny Davida. Ary mbola nentin'ny Abiatara ny akanjo masina amin'ny mampisorona be azy. Ary ao anatin'ilay akanjo masina dia misy ny atao hoe sarotratra. Ao anatin'ny sarotratra amin'ny mampisorona be azy dia misy ny atao hoe orima sy tomima. Io zany tsy fantatra hoe ny orima sy tomima io tsy voalaza ao amin'ny baiboly hoe hazo be io sa vato sa visa iny
fa misy vorima sy tomima mampiavaka ny solona be amin'ny solona. Izy reny mananan'io ary io no azony fahefana amaly amin'ny anaran'i Jehova ny tonga manariazy riavana mananao ny tompo. Midiky zany fa misy rafitra maro samihafa amintsika kristiany zao dia hoe manatona ny vatana amin'ny Jesosy Kristy aho dia enony zay. Fa izao Jesosy Kristy rehefa lasa miakana an-tany dia namelany fiangonany ho tena ny ety an-tany. Ary rehefa namela ny fiangonana izy dia nanao ny trano fiangonana ohatr'izao. Zany zany fitondran'ny fanahy fiangonana. Ary rehefa tonga tao zany le trano fiangonana ohatr'izao dia misy ao ny toloteny izay atao am-piangonana. Toloteny atao am-piangonana tsy miteny hoe tsisy dikany eny amin'ny radio sy ny fa ny eto am-piangonana isan-kalahady izay ny rafitra misy amin'ny fiangonana kristiana. Misy ny toloteny atao eto, misy ny diakona, misy ny mpiandry, misy ny loholona, misy ny branche sampany isan-karazany ary ny mpitanina izay voahosotr'Andriamanitra mitondra ny tenin'Andriamanitra izay hoe feo, enoy ny feo. Zay enoy ny feo ao anatin'izay tsy tokony tsy handeha kafa enoy ny feon'Andriamanitra fa eto atao am-piangonana ny olona rehetra. Zany ny asan'ireo sampan'ireo mitona ny olona ho atao amin'ny fiangonana mba hienony feon'Andriamanitra. Eto ianao no manontany an'Andriamanitra, eto ianao no miresaka aminy ary izy no miteny aminao. Mety iteniko anao ity zany dia ananarana antsika tsy mametsiny an'izay efa nanao azy hoe tena mivavaka hoe inona ny tenin'Andriamanitra omenao aho to dia alaina le izy dia toa dia sokafana hoe tondrony mety hitazava zao aloha fa tsy zay le izy tsy zay za zany tsy mampianatra an'izany ary tsy manolon'olona anao an'izany fa itia ny atao hoe baiboly ny hoe baiboly soratra masina tenin'Andriamanitra ty ny atao hoe baiboly boky ty amin'ny anarany ara dia hoe baiboly boky zany zany midikany amin'ny teny grika biblion boky maromaro mitambatra zany. Ao anatin'ity baiboly ty no miafina ny atao hoe soratra masina. Ny soratra masina indray dia le olombelona nanoratra an'io ary tsy ndrininy fanahy masina. Ary ao anatin'ny soratra masina io miafina ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany baiboly soratra masina tenin'Andriamanitra. Ary zay tenin'Andriamanitra zay dia araka ny tao amin'ny hoe ahoana ny moa izany mino raha tsy misy ny mpitory ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ty baiboly sy tenin'Andriamanitra ty no anirahan'Andriamanitra ny mpanompony toy ny androany ohatr'izao ilaza aminareo ny sitrapon'Andriamanitra ary iainonareo ny feony. Noho izany ravana dia mbola veritsika foana hoe ty hampandrisy anao ny tompo enoy ny feony. Ary ao anatin'izay hoe ty hampandrisy anao ny tompo enoy ny feony zay dia tsy izay le toloteny etrany fa misy ray aman-dreny am-panahy reo zany. Ray aman-dreny am-panahy reo zany no mitondra reo afaka atonina koa reo fa aza manao foana ho an'le tonga dia sokafana dia jerevanao azy zao iny fa aleo manatona ny ray aman-dreny am-panahy, ny mpitanina, ny diavina, ny mpialy, ny loholona manatona mba maka hevitra amin'ireny fa reny no atao hoe ray aman-dreny am-panahy. Izay napetraky ny tompo rafitra iainantsika ianona ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa fa ataoko fofoketra sy ny faharoa dia hoe ty hampandresanao ny tompo mpanjiny Jesosy Kristy. Zay i Jaona mpanao batisa zany rehefa nanontaniana hoe ianao ve no Mesia, tsia ozy izy. Ianao ve no Eli, tsia ozy izy. Ianao ve mpaminany, tsia ozy izy. Fa izy ary ianao
izy jaona hoe za le feo sarotra be za mivady teny za le feo nefa izy olona hita eo le feo ako izy izy miantony zany miavana de zao a io jaona mpanao batisy io a dia tena olo lehibe tokoa io zany hoe za le feo izy izy ary io feo io a rehefa nytena eo de izy hoe za olo izy izy a ilay lay tsy mendrika ao za mpanao batisa amindrano fa le ao ariko mpanao batisa amin'ny fanahy ary za tsy mendrika amin'ny kampany kory azy zay eo aminareo ao fa tsy fantatrareo izy dika zany de hoe teo amin'ny Israely misy ny andevo ary misy kategoria anary le andevo fa ny andevo farany ambany indrindra no magno ny tady kampany mpanompony de mbola ambaniny zay nametrahany jaona itoerany satria nahoana nasainy Jesosy jaona nibanjana ny Jesosy Kristy ireo a olona tonga manatona azy ireo eto ry havana tombono atsika aza mijery ny mpitandrina aza mijery ny diakona aza mijery zay tokony alaika rehetra ao fa zao mpanompon'Andriamanitra ihany reny fa ny tena ataony reny dia ampijery anao ary Jesosy Kristy miazo fijaliana tombono atsika ato amin'ny ao anaty ato amin'ny fiangonana kely fotsiny zany fantatra manana an'izao alitara zao ary ray aman-dreny tany rehefa mianatra atsika hoe rehefa manana olana nareo a eto amin'ny toko a dana mandoalikeo manjiny Jesosy Kristy mandehana mandoalikeo aza mielikely atao dia mandehana mandoalikeo ianao zay zany le mibanjana Jesosy Kristy a eto eo daholo ny olanao ny aretinao fifalianao koa eto eo fa ny fifaliana tsy arahana Jesosy Kristy de fifaliana bokady eto eo ary zany alitara zany a de isaky ny alatsinay isaky ny talata maraina ka hatramin'ny zoma maraina ka amizay de misokatra fo ny fiangonana isa maraina tongava retoko tsy nisy olona diso anjara teo amin'io a fandolian'io ary vavolombelona zany ny tenanay teo io maninona ny raha mbola misy aminareo tsy amitsika zany misy olona reny mpanompo sambo reny nataony mpanompo sambo hoe dany anao manatitra fanatitra ato de mandeo de ataovy eo fangatano rehetra eny amin'ny vatsy miteny mandeha makany le olona fa izao taonitsika mandehana eto amin'ny alitaretra nefa ohatra mbola misalasala ohatra mamenatra hoe raha makeo azy sao de veriny eo le fa naninona koa le raha ngahininy lasa mandroany teo misy ny asa soampahirezany tsy hoe firirokany akory de tena zany reny de tena hoe mibanjana Jesosy Kristy ary reny de tena asan'Andriamanitra asan'ny fiangonana ho atsika de rehefa tonga zao rehefa foany amin'ny fidirana faharoa tonga ny firavana asa daholo de mijanona de zay mijanona de raha sendra misy avanao mijanona de arina nazo andrianina mijanona mandray asa soampahirezany zany toetsaitsika zany fa zao asan'Andriamanitra reny ary tombo atsika dia atreo daholo reny asa ireny ary farandrina ry avana de zao tia mpandesy anao ny toko akatoavy izy avereno e tia andesy anao akatoavy izy ao amin'ny Petera ao amin'ny Petera ao de mitodika manokana amin'ny tanora izy izy mantsy tanora hoe ianareo tanora vatsina mihitsy fa ianareo zay mbola tanora fanahy de manetsely olona zay aloha nyteneny voalohany dika zany a le olona rehetrarehetra akatolo anao zany zay lolo zany akoatran'le hitanareo maso nareo zany zay olona matotrara-panahy zany de ao ny ray aman-dreny miteraka indrindra ry tanora zanako a akatoavo ny ray aman-dreny zany ny fahendrena zay akasitrahan'Andriamanitra atsika makato ny ray aman-dreny ary de makato ny ray aman-dreny ara-panahy rehetrarehetra toy izao de manaraky izy hoe makato ny ray aman-dreny de raisitsika fotsiny miala amin'ny farao ary andrindro avy ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo io ny zavatra sarotra indrindra hoe apetrao amin'ny fanahinao rehetra sarotra zany ahoana ny fametrahana azy rehefa nijery baiboly maro samy hafa de zao ay tsy apetraka le izy hoe atsipazo atsipazo zay vo tena azoko tsara le izy le apetraka maso ohatrany hoe mbola kenakenaina de jerijerevana eo ihany le izy fanahina zany jerijerevana eo ihany ahoana marina hoe mivaly be ty vavakosa ahoana ahoana eny ty problema teo so fa zao atsipazo any aminy
atsipazo any amin'io a rehefa tsiponao any io a dia izy mahalala zay anaovany azy zany vaky fa atreo fiainany atreo ny fiainany marobe mansaniavana marobe am'izao fotoana zao fampianarany reny mpampianatra centre sisisy reny mampijery anao amin'ny foana izy hoe ny olonanao ny arenanao ny voninahitra ao sisisisisy fa izao reny dia mampijery anao amanotro fa eny dia apetrao aiza le Jesosy Kristy ambony asainy mijery ambony ianao atsipazo any amin'ny Jesosy Kristy any fa izy anafaka anao apetrao aminy ny fanahinareo fa izy no miary anareo ry havana malala ny tompo andao averitsika reto averiko dia averotsika reto aminazy tia ampanesa anao ny tompo enony feo ary tia ampanesa anao ny tompo vanjino Jesosy Kristy tia ampanesa anao ny tompo akatoavy izy ndao averitsika miaraka hoe tia ampanesa anao ny tompo enony feo tia ampanesa anao ny tompo vanjino Jesosy Kristy ary tia ampanesa anao ny tompo akatoavy izy ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Amen.